Tapitra ny volana janoary na amby 24 izao ny fiampitoana iasan'ny ireo loholona Madagasikara. Araka izany dia tokony iroso amin'ny fifidianana ireo loholona araka izany ireo mpifidy izay voafaritra araka ny lalàna manan-kery. Nilaza ny filohan'ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana Arsène Ndam araka ny horonan-tsary izay namparitaka ny fampitaom-baovao eo anivon'ity Vaomiera mpikarakara fifidianana ity fa raha ny avy amin'izy ireo dia tsy maintsy misy ny fifidianana. Ny lalam-panorenana hoy izy no mametraka izany. Nanambara ny filohan'ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana fa anao ny fomba rehetra hanajana ny fiampitoana manodidina ny fifidianana ny loholona. Ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana ny Sony ny daty dia ho ampitaina atoato araka ny nambarany ary efa eo am-pamolavolana izany indrindra ity Vaomiera ity. Tsy tokony isy hoy izy ny aya fa voaja ny fiampitoana. Izy ny fampiasana fitaovana manaraka ny teknôlôjia ahafahana manampy ireo mpitantana ny valanjavaboary toy ny drone, ny kit Starlink. Omena lanja ihany koa ireo mponina manodidina ny valanjavaboary ho jerena ihany koa hoe inona ny fotodrafitrasa izay ilain'izy ireo sy hoe inona no asa fampandrosoana tokony atao ao anatin'izany faritra arovana izany. Ireo teboka ireo no nomafisy ny ministiteran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Max androany nandritra ny fifanaovan-tsonia fifanaraha-piara-miasa valanjavaboary teo amin'ny ministera sy mpitantana valanjavaboary izay miisa 20 androany talata tetsinantsana. Nandritra ny fitotoana lasa moa tsy mbola nisy ny fifanarahana ara-dalàna teo amin'ny fitantanana ireo valanjavaboary raha nambariny atrandry. Raha anjara amin'ny famatsim-bola amin'ny tetikasa ity ny Abou Dhabi Funds for Development na ny ADFD. Famatsim-bola hatrany amin'ny 10 tapitrisa dolara no voalaza fa hoentin'izy ireo. Androany dia nifampidinika tamin'ny ministitran'ny asa vaventy Richard Rafidson ireo delegaciona avy amin'ity ADFD ity izay niompana tamin'ny fomba hanafainganana ny famoahana ny famatsim-bola ity. Akoatray dia noresana ihany koa ny fanohizana ny tetikasa fanamboarana lalam-pirenena fahadimy mirefy 70 km izay mampitohy ny vahibe sy mananara avaratra. Ny ala androany maraina tany Tanzania ny delegaciona malagasy Nihazo any Kenya ao Nairobi no atao ny lalao ampahifadalana izay ihaonan'ny Barea ny Madagasikara sy ny Harambee Stars any Kenya amin'ny fiadinana ny tomponaka ny Afrika ny taranja baolina kitra na ny Shan. I Kenya moa dia isan'ireo firenena telo izay mampiatrano ity fifananana baolina kitra ity. Somary sarotsarotra ho an'ny Madagasikara noho izany ny lalao noho ny tsindry maro samihafa. Na dia izany aza dia milaza ny an'ny faraherin'ny mpilalao sy ny mpanazatra mba ahafahana mahazo ny tapakila hiatrehana ny manasa-dalana tahaka ny efa nataon'izy ireo tamin'ny andiany farany tamin'ny Shan izay natao tany Algeria. Sokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly alatsinainy ny fifananana ara-panatanjahan-tena an-tsekoly taona 2024 na ny sport scolaire ao amin'ny kianja hampasam-bazaha ny fianaran-tsoa no natanterahana izany. Samy natonga solotena avokoa ireo faritra 20 izay mifaninana amin'ny taranjatelo dia ny baolina kitra, ny baskety ary ny atletisme. Raha ny vaovao izay nampitainy teo anivon'ny minisiteran'ny fanabeazam-pirenena. Omaly moa no efa nanomboka ny fifananana ary haharitra hatramin'ny alahady 24 ny volana Aogositra ho avy izao.